taloha zahay mpamboly kafe tamina fambolena nentim-paharazana de tam'izany ny volo kafe tsy de miaverina loatra hoe ho atao antom-pivelomana fa ambinampim-pambolena de nambolimboly arak'izay fomba atao hoe misy tany de ambolena fa am'izao fotoana zao zany rehefa nifanerasera tamin'ny ministera de tena tapaka ny hevitra fa ho atao lalam-piarina mihitsy ny volo kafe aty amin'ny coopérative santatra maniry zay jasa ihany koa ny hampakatra avolenta zany lasany kafe indrindra atao anatin'ny faritra itasy izay misy anay dia nilatsaka an-tsehatra ny ministera nanome anay fiofanana mikasika an'izany fambolena kafe zany nanome anay fanatsarana ny fikirakirana ny kafe vokatra nanome anay fampiofanana maro samihafa indrindraindrindra moa nanome anay ty fotodrafitrasa tsara tare sady mafy ty tamin'ny fotoan'andro mbola tsy nisy ty fotodrafitrasa ty teto aminay rehefa manao kafe parvoa imidy zay de disaina am'loana de eny ambony latabatra zay no manao triazy mifantina an'le izy mifangaro amin'ny faikany mena sy ny mavo iny de avy eo mandany fotoana be deaibe mandany olona be deaibe sy ny sisa de misy fahasairana fa rehefa nomen'ny ministera ty fotodrafitrasa ty zay de misy tombontsoa lehibe indrindra misy fitaovam-pitotoana manavaka ny kafe sy ny faikany de hitanay hoe tena tombontsoa lehibe ho anay sady goavana ho anay coopérative ny fisizo fotodrafitrasa zao zay atao hoe fanomezan-tanana avy amin'ny ministera ny fiompiana sy ny fambolena tamin'ny herintaona zay raha manao kafe enimpolo kilao korany na hoe cerise de maka mpanao isan'andro na mpanao sarakatsah eo amin'ny efatra eo zay vao mavita zany ao anatin'ny ray andro mitoto misidika manala ny faikany manao ny fanasana sy ny fanadiovana rehetrarehetra mandra-pahatonga azy ao amin'ny hoe fermentation fa rehefa vita ny fotodrafitrasa de misy fiavahany be fikarakarana zakavy zany hoe raha mikarakara kafe enimpolo kilao cerise zahay zao tsy mandany fotoana adiny ray zany de vitan'ny olona anankiroa ny fikarakarana rehetra zany mandra-pahatongany ao amin'ilay fermentation ny tombontsoa azon'ny coopérative de tena misy efa azo tsapahitanana hatramin'ny niatsarany ny vidina kafe antony de zao manana kafe eo amin'ny 100 kapoka eo aza tamin'ny fotoan'andro namidy teny an-tsena 2 ny kapoka de 2 ariary ny vidin'izay de raha ny vidiny kafe anay am'izao zany de efa avo enina telo eny non'le vidiny tamin'ny ataona mazava ho azy fa misy tombontsoa lehibe ho an'ny coopérative kojakojaina sy karakaraina izy io araky le fanomezana nomen'ny fitondram-panjakana tamin'ny alala amin'ny ministera de atao anatin'ny coopérative zany any fomba fitantananay azy ny 700 vola miditra ao anatin'ny kitapom-bolany coopérative de natokanay ho fikarakarana ity fotodrafitrasa ity ary ny 100 ny vola miditra ao anatin'ny kitapom-bolany coopérative de natokanay hikarakarana ny fitaovana embonana akoatran'ny trano fa ny 500 zany no tombontsoa ifampisarana coopérative mazava ho azy fa misy tombontsoa lehibe ho an'ny coopérative indrindra ho an'ny isam-batan'olona zay nakany anatin'ny tokantrano tsirairay avy lay fisiany coopérative tamin'ny alalan'ny vokatra kafe satria manatombo ny vola miditra ao an-tokantrano rehefa mitombo moa vola miditra ao an-tokantrano de mazava fa miena ny famarotana ny vokatra
hoanay aty ambanivohatra moa ny zavatra ambolena no amidy atao vola. Mamboly vary ianao de rehefa misy manahirana de mivarotra vary, mamboly tsaramaso ianao rehefa misy manahirana de mivarotra tsaramaso. Ohatr'izay keo ny karazana mpambolena zay ananana. Fa rehefa ny atsara zany ny fandanina ny vokatra kafe, fandaminana vidina kafe de ny ena ny fandanina ohatra hoe tsy de misy fivarotam-bary firy tsony tao an-trano satria ny kafe efa tsara vidy de lasa voasolon'ny kafe zany lay vola tokony avoaka tamin'ny vary. Ny tombotsoa miditra ao anatin'ny coopérative ama coopérative azy de misy tombotsoa ifampisarana ao eo amin'ny farana ny taom-piasana zany ohatra hoe farana amin'ny taona misy tombotsoa ifampisarana ao 500 ny vola miditra ao anatin'ny kitapom-bola coopérative de efa tombotsoa. De misy karazana kafe hafa mihitsy zany mampiavaka ny coopérative santatra ty eto de lay kafe zay fantatra am'le hoe bourbon pointu jaune, zany hoe tsy mena izy zany fa mavo izy io rehefa masaka, vokatra tsara io ary tena tsara kalitao ary tena tsara ny vokatra terany. Risitra ary tena mitaona anay ho any am'izany hoe fanatsarana ny volo-kafe ary zahay ty tena mahatsapa fa ny volo-kafe koa de tena voly lovain-jafy, zany hoe tsy izay izao fotoana avelomana izao ihany no tokony ioka zany tombotsoa avy amin'ny fambolena kafe zany fa ny zafikelinay aby de mbola itsoko an'izany satria ny zahay izao de misy kafe mivoleny dadabenay mbola tangosinay am'izao. Dadabenay efa tany amin'ny 50 taona 80 taona mialina taloha am'izao mbola tangosinay. Noho izany lalam-piariana kafe zany dia lalam-piariana lovain-jafy fa tsy hoe zahay coopérative ihany ny tena vokany tombotsoa. De isaoranay manokana ny ministera indrindra ny fitondram-panjakana zay nanolo-tanana anay tamin'ny fanatsarana ny coopérative indrindraindrindra tamin'ny fampiroboroboana ny sehatr'asa zay ijoronay.